na dia mbola fady aza ny resaka fanabeazana ara-pananahana ny atsimo andrefana dia maro amin'ireo olobe sy tanora no manomboka mahatsapa ny mahazava-dehibe azy efa misy ny afiara-miasa amin'ny forum génération égalité ny tompona ndraikitra ary ireo tanora ny antoerana amin'ny fanentanana sy ny fifampizarana. Hita sy tsapa zany fa misy résistance kokoa ireo misy an'ilay hoe fombafomba satria matanjaka kokoa ny hery amin'ny hoe fomba mampanao raha oharina aty amin'ny faritra atsimo andrefana dia nentina hoe aleo ezahana resana ilay fananana dia hita hoe memindrosa ary memisokatra ary mandray fiarah-miasa amin'ny fikambanana izay ety atoerana izy ireo. Ary kanina baina ny sefipoko tany ao atoly ary voalohany monja Romasolan marefo amin'ny tsy fahalalana ny tanora ka ilaina ny fanohanana azy. Tena ilaina tokoa zany ny fanjanan'io fiterahana eo satria hitatsika zany amin'izao fiainantsika zao dia tokony ho limitena zany ny fiterahana zany satria raha ohatsy zany ataontsika hoe amin'izao fotoana zao anao teraky 5 na 4 zany dia fa mampanahira avao zany zay amin'ny famelomana ankizy. Naneo kosa ny tanora fa ilaina ny fanohizana ny fanentanana manoloana ny sakana ara-kolotsaina mbola misy any antoerana. Tiolana tanora ma zany amin'izao hoe matahotra zahay satria sasina aminay zany matahotra mahakasika fananam-pahasalamana zay eo avao koa ty fomban-draza misy aminay antimo atoy dia mbo misy tahotahotra kelikely zany mahakasika an'izay raha zay. Mbola ady ny fandinganana io dingana saripadio eo amin'ny fomba malagasy saingy ny fifanantonana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fototra iorena ny fiarahamonina mandroso sy mahay misaina ho ireo mpisehatra. SMTV masovao tontolo fanabeazana.